Amizay tontolo ny fampianarana azy hatrany dia andro vitsy mialohan'ny fiatriany ny fanadinana BEPC efa vonona tanteraka hiatrika izany ireo mpianatra amin'ny kilasy fahasivy. Fanadinana ara-panjakana faharoa izay totosaina manomboka ny alatsinainy fahatelon'ny volana aogositra ho avy izao ary tsy fanararatsy ny alakamisy fa enina ny volana aogositra. Efa vonona tanteraka hiatrika ny fanadinana ara-panjakana faharoa BEPC izay tanterahana manomboka amin'ny alatsinainy fahatelon'ny volana aogositra ho avy izao ary farana ny alakamisy enina jolay ireo mpianatra amin'ny kilasy fahasivy ao amin'ny CEG Tanimemy. Efa vonona ihany efa manao révision tsara netra. Efa fanadinana izay efa miezaka amizay dia efa ao anatin'ny famerenana sy fanamafisana an'ireo taranja iandreketan'ireo mpampianatra. Anisany ao anatin'ny fanaovana ny cours d'appui ny mpampianatra ny taranja tantara sy géographie etsy amin'ny CEG Tanimemy. Fanamafisana zany zay zao jerena ny afaizana zavatra mbola tokony amin'ny mpianatra. Teo anatin'ny cours d'appui zany zay zao fanamafisana fanafana dia mijery izay point mbola tsy azo mpianatra dia iny mbola hiverenana ampiana azy mivaina amin'ny Anisan'ny olana amin'ireo mpianatra nanontaniana ny taranja matematika. Mahatratra 300 eo ireo mpianatra nala fanadinana BEPC ao amin'ny CEG Tanimemy izay mitsinjara amin'ny kilasy miisa enina. Mahatratra 170 sy 700 sy 4 alina sy 3 hetsy kosa ireo mpiadina BEPC voasoratra anarana manerana ny nosy izay mitsinjara ho 520 sy 7 sy 4 alina sy 1 hetsy ny safidiny option A ary 900 sy 2 sy 7 alina sy 1 hetsy ny nisafidiny option B. Hiparitaka manerana ny ivitoeram-panadinana miisa 5 sy 700 ary efitrano miisa 5 sy 7 ireo mpiadina ireo. Ezahan'ny ministeran'ny fampianarana avoaka herinandro aorian'ny fiatriana fanadinana ny valim-panadinana BEPC 5 sy 2 arivo.